Rehefa nifanesy ireo maty voalaza fa namoy ny ainy noho ny Covid-19 tato ato dia tsy nisy ny filazana olona maty noho io valanaretina io androany alarobia. Mbola mijanona ho 770 araka izany ny isan'ireo namoy ny ainy noho ny Covid-19. Niena ihany koa ny isan'ireo tranga vaovao voamarina fa mitondra ny tsimikaretina raha ny tatra nataon'ny profesora Anta Maria Daniel Volodina. 520 izy ireo tato anatin'ny 420 ora farany ka ny 80 amin'izy ireo sisa no teto Analamanga. Miparitaka manerana ny faritra 12 kosa ireo tranga 770 ambiny. Miisa 4 amin'ny 74 sy 1 alina ny fitambaran'ireo olona rehetra efa voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara hatramin'ny andohany valanaretina ka ny 700 amin'izy ireo no mbola manaraka fitsaboana ankehitriny. 720 no isan'ireo tranganaretina mahery vaika amin'ireo mbola marary ireo. Efa ho 3 andro no tsy nahazo rano tany an-tokantrano ny mponina tamin'ireo tanàna maromaro amin'ny faritra avaratra Atsinanana Antananarivo. Tsy maintsy nandefa sinibendrano mandehandeha teny an-toerana ny Jirama izarana rano ho an'ny mponina mandra-pivery ny famatsiana rano araka ny tokony ho izy. Ny famindrana ny fantsona mitondra rano amin'ny faritriny. Taorian'ny nanamboarana ny lalam-baovao no nahatonga ny fahatapahan'ny rano ny alatsinainy sy ny talata teo. Mbola nitoy anefa io fahatapahan-drano io androany alarobia satria na efa vita aza ny asa dia nisy fahasimbana indray ny fantson-drano napetraka. Eo ampanamboarana ny fahavakisana ny Jirama saingy mbola tsy fantatra treto ny fotoana ahavitan'ny asa. Sosikevitra navoakany avy ao amin'ny sampanasa misahana ny fitaterana an-tanety nandritra ny fiaonana tamin'ireo kooperativa mpitaterana misahana ny zotra nasionaly sy mampitohy ny faritra ny ampifandimbiasina ny fiaingana eny amin'ny fiantsonan'ny fiara mpitatitra rehefa miverina mitsokatra ny lalam-pirenena. Araka izany dia tokony ho ireo zotra mampitohy faritra roa voafaritra mialoha isan'andro ihany aloha no mandeha amin'ny voalohany. Iova isan'andro noho izany ireo faritra misy fiara mampitohy ka nilaza ry zareo tao anivon'ny ATT fa tokony voarakotra ao anatin'ny herinandro ny faritra rehetra. Tsy dia mankasitraka loatra ity sosikevitra ity ry zareo mpitatitra anefa satria ahian'izy ireo ny fifaninanana tsy ara-drariny ataon'ireo taxi brosy tsy manara-drafitra sy tsy manara-dalàna. Nodinihana nandritra ny fiaonana ihany koa ny sarandalina sy ny mety amenoana izay banga tsy miditra amin'ny mpitatitra raha mihena ny isan'ny mpandeha azo entina. Sosikevitra daholo ihany anefa no ny fampidinihana raha ny nambaran'ny jeneraly Jeannot Reribaka. Ny ministeran'ny fitaterana hoy izy no tompon'ny teny farany.